mianakavy indray amin'ny fotoana ny mahafinaritra be ity. Anamafy ny fotoana izay ho tanterahantsika amin'ny sabotsy fafitony volana janoary avy izao. Manamafy anomboka eto tsika dia hiditra ho amin'ny dingana matomatotra kokoa amin'ny ara-panahy. Ny lohahevitra amin'ity taona ity izay nomen'Andriamanitra moa dia le hoe hiazakazaka ka tsy ho sasatra ary andefa tsy ho reraka. Akaiky ny fiavian'ny tompo ary hiomana ho amin'izany tsika menakavy. Ireny zavatra sarotra natrehantsika rehetrarehetra ireny, na olana na aretina na zavatra manahirana, valim-bavaka ny andrasantsika ireny, ratsoriny ireny dia tsy reny ny tanjon'Andriamanitra, tsy reny ny tanjon'Andriamanitra. Lalana fotsiny ireny nataon'Andriamanitra hisarihana antsika sy hisintomana antsika mba hanompo azy, fa ny tena tanjon'Andriamanitra dia le fiainana mandrakizay. Zao no voalazan'ny Baiboly hoy Jesosy indray andro, ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia ho anampy anao zany rehetrarehetra zany. Tandremo tsara raha vao mifandiso ireo, raha vao ny mahamaika atsika ny zavatry ny tany ihany, valim-bavaka ihany, vahaolana ihany, fitahiana ihany, fanasitranana ihany, dia zany no mahatonga ny fiainantsika, zany no mahatonga ny fiainantsika maisatra tanteraka. Ary raha misy zavatra andrandraitsika sy ny eritreretintsika ho azo ary dia tsy mety ho azo tsika mihitsy amin'Andriamanitra, satria ny an'Andriamanitra dia ny hoe katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany. Ny an'Andriamanitra ny an'i Jesosy ny lanitra aloha, miazakazaka ho any an-danitra aloha, miazakazaka hanompon'ny tompo aloha, dia izay vao ny zavatra rehetrarehetra manaraka ihany. Ka hiezaka tsika amin'ity taona ity tena hoe hiazakazaka ho any amin'ny zava-panahy, hiazakazaka ho an'ny famatorana ara-panahy. Araka ny efa naverimberiko teto dia misy zavatra anankiroa mahatonga antsika tsy maintsy miazakazaka. Voalohany dia hoy Jaona manao hoe rombahana ny fanjakan'ny lanitra hatramin'ny andron'ny Jaona makaty, ary mipandrombaka maka azy ankeriny. Miazakazaka isika satria mandrombaka zavatra eo anlohantsika. Misy zavatra iandrandrahantsika dia tsy maintsy miazakazaka. Faharoa, ny antony hazakazahana dia misy manenjika koa tsika avy ao aoriana, enjehana problème, enjehany fahavalo, enjehany devoly, enjehany aretina, enjehany loza. Ary hoy Andriamanitra mantsy Lota manao hoe mandehana faingana monjy ny ainao, aza mitarehetra, mila miazakazaka tsika satria misy zavatra ao aoriana izay manenjika atsika. Koa zany no anisan'ny dingana izay mahatonga atsika tsy maintsy manao dingana ho amin'ny hazakazaka manomboka amin'ity voalohan'ny taona ity, ka hidirantsika ho amin'ny fahamatorana ara-panahy misimisy kokoa. Ny sabotsy ho avy izao 7 janvier manomboka amin'ny 6 ora maraina tsy diso no anatanterantsika ny fotoana io. Amin'ny 6 ora maraina tsy diso no anatanteran'ny fotoana io manerana ny trano fivavahana vaon'oloko ary manerana ny Madagasikara. Dia toriteny anankiray alalantsika ny zavatra tokony atao amin'ity taona ity. Toriteny iray no miainga avy eto Antananarivo no renesitsika manerana ny Antananarivo sy Madagasikara. Indrindra eto amin'ny Temple de la Foi bypass, Jerusalem Karobato, eto amin'ny 3 frères andrefana Janoary dia iainga ary manerana ny trano fivavahana vaon'oloko hatrany a France. Manerana izao tontolo izao moa zany hatramintsika izay aty Allemagne dia ho toriteny iray no ho renesitsika tonga antsika hiditra amin'izay azakazaka ara-panatanteraka izay. Ho tahian'Andriamanitra tsika hitondra ny toriteny sy ny fampianarana amin'izany tenako ary hitondra vavaka ho antsika menakavy. Veloma tompoko.